famonoana varira tao Ankeibe Toliara eny tsy afany eny amby folo ary eny an-tanimora ny roa hafa tamin'ireo voaloy CEP eny amby roapolo sy roa arivo ao ireo mbola tsy nalosa ara-pianarana ao ireo tsy manana fitaovana hiatrenan'ny fanadinana lahara-pahamehana nefa ny fahasalamana sy ny fitotoana taxe sur le véhicule à moteur na ny TVM miato ny fampiarana azy. Faltafaraka aminao indray tombokilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ny manasanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ialana tsy ny tombokilasy tongovavy ny amin'ny fahatarany fanombohan'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tsy alina ity noho ny olana ara-pifandraisana sy ara teknika koa satria efa vonona izany dia voatompitsika ny fampahalalam-baovao makasika ny politika sy ny fiainam-pirenena avy hatrany. Mbola tsy ny rosona ny fanafoanana ny aba natao ho an'ireo fitaovam-pitaterana mandeha motera na ny TVM fanato raha ny fanazavany mpanao politika Eliane Bezaza androany. Ilaina ry zava-dehibe ho an'ny firenena iray ny fandoavan-ketra hoy ny fanazavany saingy mila atao mazava kosa ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka. Tsy voasokajy ho isan'ny malagasy mantra ny député ho ihany Eliane Bezaza fiangarana ny nampiakarany tetibola ny anteny miram-pirenena. Tato-pavao ny Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince. Isan'ireo androm-panjakana mampimenomena ny vahoaka hatramin'izay ny anteny miram-pirenena anefa mbola nahazo fampiakarana tetibola hoy ny mpanao politika Eliane Bezaza raha nanao ny heviny momba ny tetibola mpanjakana sy ny lahara-pahamehana napetraka ao anatin'ny PLFR 2026 mibaribary ny fiangarana hoy ny fanehoan-kevitra satria misy sehatra hafa tokony atao lahara-pahamehana ary tena ilain'ny fampandrosoana sy ny fiainan'ny mponina kanefa natao anjorobala tsy azo sokajiana ho isan'ireo malagasy mahantra ireo solombavam-bahoaka ka tsy tokony ho izy ireo no nahazo tombotsoa bebe kokoa ao anatin'ny fandaniana ny tetibola mpanjakana hoy ny fanamafisana. Teny miram-pirenena io efa nampimenomena ny malagasy foana hatramin'izay hatramin'ny fitondrany Andriamatora Avony amin'ny resaka 4x4 sy valizy sy ny sisa efa misy zavatra malaza ratsy. Ekeko fa mety tsy ampy karamandry zareo tsy fantatro fa ny zareo aloha tsy ao anatin'ny gasy mahantra ka raha ohatra ka mibaribary ohatran'izany hoe ny zany ane midika hoe le tena filan'ny malagasy izay tokony ampiasana ny hetra zay zany nahena fa le filan'olombitsy izay tokony hanompo an'ilay malagasy ary ampiakatra ny fari-piainany zay indray no nampiakarina ka amiko zany tsy lojika. Makasika ny aba natao ho an'ireo fiara mandeha motera na ny TVM kosa indray dia mbola avy amin'ny anteny miram-pirenena ihany no nipoirany ho ihany ny filohan'ny antoko PSD izay nanamafy fa ilaina ny hetra ary tokony ampiarina saingy tokony narahana fandiniana lalina sy fanentanana izany ny fanaraka tamin'ny fampiakarana karamarà teo izany ka mila narindra hifanaraka amin'ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy fitadiavana laza politika na populisme araka izany ny filazana fampiatona ny fandoavan'io aba TVM. Kena fa mahantra sika ka io zany lanjalanjaina misy anjarany vahoaka misy koa anjarany fitondrana fa za koa comprendre an'le vahoaka hoe lalana ratsy marina fa efa manomboka manamboatra fa hiteny koa zany le fitondrana hoe enina ambin'ny folo taona tsy namboarina koa ahoana moa no vita vetivety ekena daholo zany fa zany midika hoe lanjalanja daholo zany ny zavatra atao hoe tsy ratsy ny fampiakarana hetra le vahoaka mila beazina amin'ny fandoavan-ketra fa tokony atao mangarahara tsara ny fitantanana an'le hetra mba ho fantatry ny vahoaka hoe ny tombo ohatran'izao ty vola ty dia arinona andehanany sy ary zay tokony ho fantatra ary tokony ho isy koa ny mesure d'accompagnement ny fitondram-panjakana. Tsy ratsy ny fampiakarana ny hetra raha toka misy tamberina andraikitra mazava sy mangarahara ny fitantanana ho ihany Eliane Bezaza izay manosokevitra ny amin'ny fampiarana tsikelikely ny tsara ny ahafahan'ny olom-pirenena miomana sy mandray izany ampitoniana.
Tsy loharanom-bola vaovao no nampitombo ny teti-bola ho an'ny anteny miram-pirenena ao anaty teti-bola mpanjakana sy mpanitsina ho ny kestora voalohany eo anivon'ny anteny miram-pirenena androany. Vola tao io am-bola io raha ny fanazavana saingy tsy notantany ny anteny miram-pirenena fa ny ministeran'ny vola. Mba hiverenana amin'ny ara-dalàna no antony namerenan'izany ao anatin'ny teti-bola ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanary, ny Artanjo. Itombo 3.10 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny androm-panjakana mpanao lalàna dia ny anteny miram-pirenena izany. Raha ny voasoratra ao anatin'ny teti-bola 420 no nanina faranteo. Raha ny fanazavany kestora voalohany eo anivon'ity androm-panjakana ity dia tsy vola voanampidirina fa efa teti-bola ny anteny miram-pirenena hatramin'izay saingy napetraka ka notantany teo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola. Vokany mangataka amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola ny anteny miram-pirenena rehefa misy ny tsy fampina amin'ny fampandehanana ny asa ho iatrany ny fanazavana. Fiverenana ao anatin'ny ara-dalàna no namerenana io antotam-bola io ao anatin'ny teti-bola ny anteny miram-pirenena ho iatrany ny fanazavana. Fa tsy hoe ny teti-bola ny ministera hafa tsy mila fanampiana na ny teti-bola ny androm-panjakana hafa tsy mila fanampiana fa samy mila fanampiana daholo reo ary fanao hatramin'izay teo amin'ny anteny miram-pirenena no hoe tsy kitihana mihitsy io loi de finance io io budget ny assemblée io na tsy ampy ary fa tonga dia avy dia supporten'ny ministère ny finance rehefa avy eo zany hoe ny finance no mipay an'le izy direct dia izany anefa ny raha ny tokony ho izy amin'ny administration tsy mety ny zavatra ohatr' izany fa tokony zavatra ao anaty teti-bola ary zany angeny divana foana io zany manipiresaka kely foana amin'io resaka lazaina fa état fédéré état unitaire mivangonga ao amin'ny Antananarivo daholo ny fahefana rehetrarehetra diso zany diso ary zay manaprofo voalohany io resaka budget ny anteny miram-pirenena io hoe diso ny adihevitra tsy Antananarivo akory no mifehy ny fahefana fa na Antananarivo ary victime an'izay famehezana fahefana zay natao hoe déconcentration ny zavatra ilaitsika ilain'ny firenena dia déconcentration na pouvoir sy décentralisation fa tsy resaka état fédéré zany ny zavatra hafa mihitsy zany fa ny fifehezan'ny fanjakana fohy be ny fanjakana mpanatanteraka ny teti-bola rehetrarehetra fihinina eo fa tsy miparitaka ny amin'ny ministère tsirairay avy any amin'ny direction régionale tsirairay avy direction régionale tsirairay avy no mahatonga an'izao fasahirana an'izao dia profo hoe hatramin'ny androm-panjakana ary indraindray dia ny ministeran'ny finance no mifehan'ny teti-bola tsy alefa direct tany amin'ilay androm-panjakana le izy satria lasa hiteraka resabe hoe manina mitombo ny teti-bola dia lasa ny fanjakana no migere an'izay le filana tsy maintsy ao foana le zavatra tsy maintsy ho aloha fa dia lasa hoe any amin'ny fanjakana fohy be no nanao fangatana hoe PE reto dépense tokony pehina dia amin'ny assemblée nationale reto dia izay manana fahasahiana eo amin'ny anteny miram-pirenena no hoe tsy isika indray izay androm-panjakana mpanao lalàna no andika lalàna fa alao izay tena filana ho ampidirintsika ao anaty loi de finance daholo. Eny amin'ny fitopolo faingo 7 miliara ariary ny teti-bola ny anteny miram-pirenena hatramin'izay ka izao niakatra ho 7.20 faingo 7 miliara ariary izao raha naverina ao anatin'ny teti-bola ny vola notantany ny ministeran'ny vola izay tokony ho anjaran'ity androm-panjakana ity hatramin'izay. Manodidina izay vaovao izay nato ny fampiarana ny aba natao ho an'ireo fitaovam-pitaterana mandeha motera na ny TVM araka ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Araka izany miato ny fampiarana ny TVM ka anjaran'ny anteny miram-pirenena no manao ny asany mifandraika amin'izao fanapahan-kevitra izao araka izao fanazavana itiny Germaine Menjanary eo amin'ny ridran-tsariny ny atanjona izao. Efa tafiditra tao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny fen'ny teti-bola mpanjakana 420 ary nankatoavin'ny governemanta talohany nandinihan'ireo anteny mera azy ny aba natao ho an'ireo fitaovam-pitaterana mandeha motera na ny TVM. Nambaran'ny ministera fa nandalo fanontaniana maro nandritra ny adihevitra sy ny lahadinika teny anivo ny anteny mera rontonta ny volavolan-dalàna. Ny fantoka indrindra tamin'ny fandanjalanjana ny etetam-bahoaka sy ny filan'ny fampandrosoana izany. Noho ny fotoana voafetra, eo ihany koa ny fitsinjovana ny tsikatsony raharaham-panjakana dia voatery nolaniana aingana ny teti-bola 420. Manoloana ireo fanehoan-kevitra sy ny ahianim-potra momba ny TVM anefa dia nanapa-kevitra ny fitondrana ampiato ny fampiarana izany vonjy-maika. Averina hodinihana ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny fen'ny teti-bola mpanjakana asy mpantsina 420 ny TVM izay hodinian'ireo voamera
sy ny fivorim-be ao amin'ny anteny miram-pirenena mandritra ny fitaom-pivoriana ara-potoana mandeha amin'izao fotoana. Notsindrin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa zava-dehibe amin'ny famatsim-bola ny fampandrosoana sy ny fanatsarana sosialim-bahoaka ny etra sy ny fandraisana anjara ara-ketra. Manentana ny olom-pirenena rehetra moa ny ministera mba anohy ny fanefana ny adidiny ara-ketra izay everiny ho isan'ny fototra iankina ny fanatanterana ireo tetikasa sy fanavozana andrandray ny vahoaka malagasy. Tanjona ny fitadiavana vahaolana mifanaraka amin'ny tombontsomo be sy ny maro sady manoana ny ezaka fampandrosoana sy ny fanamafisana ny fototra-fitrasa ary ny tolotra sosialy manerana ny firenena raha ity teny mita ity hatrany. Vaovao ny sosialy tsy ampy ny teti-bola atokany fanjakana iantohana ny zony ankizy ho ny sampandrarany firenena mikambana misany any ankizy na ny UNICEF ataoriny fionany tamin'ny vomera teo anivon'ny parlemanta omaly. Nisy ny ezaka nataon'ny fanjakana tamin'izany saingy mitaky fanatsarana ny teti-bola nanamafy ny fahavononany anohy ny asa sy ny fiara-miasa amin'ny fitondrana malagasy ny UNICEF ho fanatsarana ny farim-piainana sy ny zony ankizy eto Madagasikara. Anisan'ireo sehatra tena marefo ny rano fisotro madio, ny fahadiovana ary ny fidiovana. Rofaingo 700 monja amin'ny teti-bola-panjakana 420 anefa no natokana ho an'ireo sehatra ireo. Ny 9,500 raha oharina tamin'ny taondasa. 2,700 ny malagasy no tsy mahazo rano fisotro madio ary mahatratra 700 ny tokantrano no tsy manana fahafahana feno amin'izany. Mampiseho ihany koa ny fanadiadin'ny mix 520 fa 730 ny ankizy no tratry ny tsy fanjari-sakafo mitarazoka. Itsakilany 4,700 ny ankizy malagasy no tsy mahavita mamita ny fianarana ambaratonga fototra raha 730 ny ankizy vavy latsaky ny 12 taona no manambady aloloatra. Ao anatin'ny fandaharana asa ho an'ny vanim-potoana 420 sy 420 kendrena ny ampitombo ho 3,100 ny tahany olona mahazo rano fisotro madio ho an'ny UNICEF. Kendrena ihany koa ny ampianana ny tany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ho 3,100 ary ny antarana ny fiarovana ara-sosialy ho an'ny ankizy hatrany amin'ny 5 tapitrisa. Manoloana ireo fanamby ireo dia miantso ny fanamafisana ny fizarana teti-bola sy ny fanatsarana ny rafitra mifeny teti-bolana sy mpanitsina ny UNICEF. Nasongadina ny mahazava-dehibe ny fampitomboana ny fahombiazana sy ny mangarahara amin'ny fampiasana ny vola-panjakana. Nanamafy ny fahavonona ny anohy ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta sy ny parlemanta mba anafanganana ny fandrosoana sy anatsarana ny farim-piainan'ny ankizy malagasy manerana nosy ny eo anivony UNICEF. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ny asa an-trano, ny fikapoam-bato, santionana amin'ireo asa sahan'ireo zaza tsy ampy taona eto amintsika ireo no ny fantrana no manosika azy ireo anampin'ny ray aman-dreny amin'ny fameloma-tena na famelomana ny ankonana. No marena tao mananjary androany andro iraisam-pirenena iadina amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volany ankizy. Sary ny Anise Francisco. Ny antsasan'ny latsaka kely 7,700 amin'ireo zaza dimika hatramin'ny 7,0 taona no tafiditra amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Maro amin'izy ireo no tsy nandeha sekoly, asan-trano, mikapo bato, miasa amina tontolo mabidoza toy ny fitrandrana ary nankibony tany ary famarinana olombelona no ataon'ireo ankizy tsy ampy taona ireo. Anamafisana ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny zony ankizy ary indrindra ny ady amin'ny endrika rehetra amin'ny fampiasana ankizy tsy ampy taona mba ahafahan'izy ireo miaina sy mivoatra ao anatin'ny tontolo manajany zony sy miaro ny hoavina no nifantohany ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy. Satria ny 24 jiona dia andro iadina amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Tafiditra tantera anatin'ny 9 jiona ty zay andro zay dia efa natao ny dinika, natao ny korana, ny rana tamin'ny taleparitry ny asa, ny fampanana asa sy nasa-panjakana dia no tanteraina amin'ny andro ny ny fandokafana amin'ny fomba ofisialy an'izay andro iray volany ankizy zay no sady fankalazana n'izay fiadina amin'nisy fampiasana zaza sy ampy taona izay. Nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny fampiasana ny zaza tsy ampy taona dia nitondra fanentanana sy fampafantarana ho an'ny rehetra ihany koa ny fitalevam-patry ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana mba ampatsahivana ny zony ankizy sy ny mazava-dehibe ny fiarovana azy ireo amin'ny asa mety hanimba ny fahasalamany sy ny fivoarany. Araky ny
fantatsika rehetra teny zaza dia tokony ho any an-dabolio any an-tsekoly zany na milalao eny an-tokotany ny tokony ho ataony fa tsy terena andeha hiasa any an-tsana hibata eta mavesatra ka izany indrindra no anomezana fanentanana atsika tsirairay avy indrindra fa isika ray aman-dreny dia mba hanaovana lahara-pahamehana ny fanabeazana ny zaza fandefasana ny zaza any an-tsekoly mba ialana amin'izay fampiasana zaza tsy amin'ny taona izay entana ihany koa ny mpiara-monina mba hitoroka any anivon'ny mponina na any anivon'ny inspection du travail raha mahita an'izay fampiasana zaza tsy amin'ny taona izay satria ny zaza dia tokony mbola ho velomina fa tsy ny zaza ny tokony hamelona ny ray aman-dreny dia izay no antony anentanana betsaka atsika mpiara-monina mba asa hitoroka raha ohatra ka mahita an'izay fanararaotana amin'ny fampiasana zaza tsy amin'ny taona izay. Nandritra ny hetsika dia nisy ny fampafantarana ny lanjan'ity andro iraisam-pirenena ity izay mampatsiahy fa manana zo azo fanabeazana fahasalamana ary fiarovana ny ankizy fa tsy tokony ampiasaina amin'ny asa mety hanimba ny fivoarany ara-batana sy ara-tsaina. Itoy hatramin'ny 24 ny volana Jona ny hetsika ho an'ny iray volany ankizy ao Mananjary izay fotoana anolorana ny loka ho an'ireo mpandresy nandritra ny hetsika fifaninanana nainga teo amin'ny Brony faritra ary ny farana teo amin'ny kianjan'ny Vatovavy ny Diabe Androany. Mpianatra avy amin'ireo sekolim-panjakana sy sekoly tsy miankina maro no nandray anjara tamin'ity hetsika fanentanana ity izay nampiseho ny fitafy sy ny fomba amam-panao mampiavaka iny faritra iny. Pejiny fampianarana kosa indray tsy fotoana ny famerenan-desona be intsony zao an'ireo ankizy any ala-fanadinana CEPE ny talata ho avy zao fa fotoana namafisana ireo FAI hanovozana hery sy fahasalamana ary fifantohana hiatriana ny fanadinana. Na eo aza nefa izany tsy mitovy ny zava-misy eny amin'ny sekoly rehetra ao ireo nahavita ny fanomanana samihafa ao ihany koa ireo mbola anatin'ny fitadiavana fanampiana amin'ny fitaovana ampiasain'ny ankizy any ala-fanadinana. Tsy nataony sekoly sakana ny tsy nahazona ny taratasy mpiantsona na ny convocation ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny mandony saram-pianarana izay mbola misy any amin'ny enimbolana raha ny fanadihadiana. Ny sekoly no mameno miandry ny fahafahan'ny ray aman-dreny manefa izany araka ny fifampirarana samihafa izay nataony rotonta. Fanadihadiana eo amin'ny rirantsary ny Tahiriny. Miaina anaty fasahirana tanteraka ity sekoly iray nanaovana fanadihadiana ety Ambilany be. Manana mpianatra 30 na fanadina mpanjakana CEP izy ireo ny talata ho avy izao. Matsapa ny fasahirana ny ray aman-dreny ny ankizy ka miteraka firorotsaina sy fitaontainana ho azy ireo izany. Raha ny zava-misy, mpianatra 12 amin'ireo 30 ihany no nahaloa ny saram-pianarana ara-dalàna tamin'ity taom-pianarana ity. Ny ambiny kosa ny efa-bolana voalohany ihany ny voaloha, izany hoe mbola misy ambiny enim-bolana tsy voaloha. Tsy natao sakana tsy azon'ireo ankizy ny taratasy fiantsona na ny convocation anefa izany ho ny tompony andraikitra fa nomena azy ireo ho fitsinjovana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Misy raha tao ny fifampiresana sy fifampirarahana tsy maintsy atao. Mbola anatin'ny famerena tanteraka ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Dia hatramin'izao izay mbola ao anatin'ny fanomanana ihany izany hoe somary manao révision ihany eny maraina jusqu'à rive izay manao an'izay révision izay foana. Dia nazanona tsy izany ary ezana foana ihany koa ny mandamina ny sainy ankizy satria ao anatin'ny fitaitaina ny zareo. Dia eo ihany koa ilay ray aman-dreny moa somary sahiran-kirana dia mieritreritra zareo mety hoe tsy azo convocation amin'ny resaka fandoavana écolage dia nefa izay miégosy misy izany atao hoe fifanarahana dia amenay foana ny convocation. Dia miezaka mandamina ny sain'ny mpianatra foana izay hoe tsy maintsy manala fanadinana na dia eo ary fahasahiranana kely. Dia mampianatra foana izay zao izay mbola mianatra mpianatra rariva, latsinainy koa izay mbola mianatra mpianatra fa ny latsinainy ariva izay vao mizara ny convocation mba tsy isian'le fahaverezany. Efatrandro latsaka tsy gadona ny fanadinana, mbola olana goavana azy ireo ny tsy fananana fitaovana enti miatrika izany. Manonesaka ny sekoly mitady fanampiana sy manampy ny mpianatra amin'izany saingy voafetra ihany ny fahafahana. Tsy maintsy izany araka izany manafatra ireo ray aman-dreny hanao zava-dehibe izany amin'io andro iray io. Izany moa izany tena hoe tsy azo afenina zay zao eo vao eo am-pandaminana hoe inona no atao an'ireto ankizy reto fa na stylo ampiasaindry zareo amin'izao efa famarana an'izao ary tsy manana izy. Dia eo moa izany hoe ezahana fotsiny ray aman-dreny hoe mba ataovy aloha izay azahoana nefa zareo matetika amin'ny tena hoe tena tsy manana izay. Dia
eto koa moa tsy mba misy hoe zao mba misy manampy na anina fa mangataka amin'ny matetika moa zay hoe zay ny tena ananovanay hoe raha mba misy fahefana ny stylo moa zany tena angatahany ankizy stylo de ny règle ao ampiasaindry zareo matetika reo tena kely reo fa tena miteny fa tena sahirana ny ray aman-dreny. Samy hafa ny zava-misy eny amin'ny sekoly tsirairay. Ho an'ny sekoly tsy miankina iray ity efa voazaratra amin'ny convocation ka ny fanadinana sisany ho andrasana. Ankoatra ny fanohanana ara-tsaina sy ara-moraly, nentina mbavaka ihany koa ireo mpanala fanadinana androany. Mbola misy fotoana iarahan'ny rehetra kosa ny alatsinainy ho avy zao ijerena ireo toerana anaovana ny fanadinana sy zarana toromarika samihafa. Androambo zany efa nametraka fisotroana-bavaka ho ampanao fanadinana resaka ara-panambo zany dia amin'ny alatsinainy omanina ara-tsaina zareo hiatsika an'izay satria efa navita ny zavatra tokony vita ny daholo ny ankizy na teo amin'ny examen iny izy teo fanadinana fanomanana rehetrarehetra efa vita tsara daholo zay ny révision efa eta nanomboka nanao révision ny ankizy dia hiatsika sisany ny fanadinana. Tsy mila mirotoroto be dia mila mifantoka tsara, mamerimberina kely ny lesona tokony izay tokony hoe tsy hay dia mifantoka tanteraka amin'ny fanadinana, tsy mijery zava-tsafa intsony, ajanona tseo ny telefona sy ny fijerena tele dia raha amina manokana moa zany dia tokony tafavoaka ny ankizy raha izay no arahana. Fotoana izao anamafisana ny famerenandesona hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Mila fanohanana sy fampaherezana ny ankizy ho izy ka iantsony ny rehetra indrindra ny ray aman-dreny anao zava-dehibe izany. Laram-pamiana ny fahasalamana sy ny fifantohana. Efa akaiky ny fotoam-panadinana ka mila manao famerenandesona ianareo. Maro ny toromarika nomen'ny mpanabe, nomen'ny mpampianatra nandritry ny taom-pianarana arao araka ny tokony ho izy ireny satria hanampy anareo amin'ny fahombiazana amin'izany fanadinana izany. Ho antsika ray aman-dreny manana zanaka manala fanadinana, manentana anareo ihany koa ny tenako mba hanara-maso ny zanantsika amin'izao akatoko ny fanadinana izao. Mila fitiavana ary mila tohana avy amintsika izy ireny. Dia mirary soso fahombiazana ho antsika rehetra, samy tony, samy vonina ary samy mahomby. Ho tanterana ny talata 12 Jona 2022 avy zao ny fanadinam-panjakana CEPE manerana ny Madagasikara. Entitra ny tompona andraikitra amin'ny fandavirariana ny fanadinana izay atao rehetra miankina amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena araka ny didim-pitondrana larana 730 sy R1 para 422. Misy ny sazy manoloana ireo osika tsy fanarandalana samihafa mandritra ny fanadinana. Eloka amin'ny fantikan-dalana lehibe raha toka misy fanomezan-danja manokana, fanavakavahana na fitsinjovana manokana ny mpiadana ireo mpiasa rehetra tafiditra amin'ny fikarakarana fanadinana. Araka izany, ny fanomezana torohevitra na fanampiana na fitondrana manome tombony manokana ny mpiadana dia iverina ho fanohitoina ny famarina ny fanadinana. Iara-ny sazy ara-pitondran-tena sy sazy famaizana araka ny lalàna manan-kery ireo mpiandraikitra na mpanara-maso ny fanadinam-panjakana izay tratra manao izany hoy ny fanamafisana. Mitarika avetrany amin'ny fandrohana ny efitrano mpanadinana miampy fandrarana tsy atrika ny fanadinam-panjakana mandritra ny 2 taona ka hatramin'ny 3 taona kosa no sazy miatra amin'ireo mpiadina mandray na mangataka torohevitra. Lafomba vao hafa kosa indray olona manana toetena varira misavalo no nisy nakan-kery nanomboka ny volana janoary no nakaty ka 9 tamin'ireo no namony aindy. Tamin'ny tranga farany iza nafatesana zaza varira eritaona sy tapany ny farany volana meteo dia olona 20 no voaroroy. Ny aiky ny eloka vitan'izy ireo ary nanazava ny fomba fiasan'izy ireo ao anatin'ny tamazotran-jola pakakery ny zaza varira. Tadibavao ny Narcisse Karazafy, sariny Mathieu Princy. Niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo ireo olona miisa 20 voaroroy tamin'ny rarana fatesana zazavarira eritaona sy tapany tany Kiembe Tuléara ny 20 Mey lasa teo ny fonja Bentsefano andraisany anakamarony ireo voabanka nandritra ny fanohizana ny fanadiadiana sy ny fisotron-draraina anivon'ny fitsarana raha ny fanazavana nomeny tony mpampanolalalana raha tsy aivina olona 10 mitondra antsy sy sabatra no fantatra fa niditra ankeriny atao atrano ny fianakaviany mananjanaka efatra ireo mpivady ka ny 2 amin'izy ireo dia varira voafiny reny ny zaza faharoa tamin'ny fotoana nitrangan'ny fanafiana ka ilay zokony no lasa raha ny fanazavana. Raha tsy aivina ny zavanitranga tamin'ny fotoana io dia nisy olona 10 mitondra antsy sy sabatra nanafika ny
toeram-ponena ny ray aman-dren'ilay zaza manana toetena varira tamin'ny roa maraina teo eo. Tamin'izany no nidiran'izy ireo ankeriny tao an-trano ka nakany ilay zaza manana toetena varira izay vao eritaona sy tapany monja. Ireo mpivady ireo moa dia mananjanaka 4 ka ny anankiroa amin'ireo zanak'izy ireo dia manana toetena varira. Ilay kely farany dia voaafin'ny reniny ara-potoana rehefa niditra ireo tsy mataotody ka mba tsy lasan'izy ireo ilay zaza. Ilay ray mpianakaviana kosa dia noratrain'izy ireo. Atao rin'ny fanadiadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana dia hita tao an-tranony iray tamin'ireo voabanga ny vatana mangatsiaka sy ny lohan'ilay zaza nandritra ny famotorana dia voalaza fa nekin'ny eloka vitan'ireo voasambotra ary samy mitantara ny andraikitra sahaniny atao anatin'ilay tambazotra ataony mpitady toerana misy zaza varira ny mpikotroka ny fakanan-keriny ary ny mpanatanteraka ny famonoana fakanan-keriny zaza ny afara tamin'ny fahafatesana varotra taovan'olombelona ary fidirana anaty fikambanan-jiolany loha-mpampiangana hanenjehana ireo voaroroy. Araka ny fanapa-kevitra ny fitsarana dia nalefeny amin'ny fonjabe ny Tsefany 40 tamin'izy ireo raha eny amin'ny fonjabe ny Antanimora kosa nametrahana ireo vehivavy roa voapanga. Ny sasany dia mitady ny toerana izay mety ahitana zaza manana toetena varira, ny sasany kosa dia manomana ny tetika sy mipaikady rehetra ahafahana manafika sy maka-ankeriny ireny zaza ireny ary ny sasany dia manao ny famonoana sy ny fangalana n'ilay izay taova izay ilain'izy ireo. Ny fiampangana izay nianjady tamin'ireo voapanga ireo fakana ankeriny zaza ny afara tamin'ny fahafatesana izany zaza izany. Izany dia voatondry fahaiziny adiminy fa 5,7 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Faharoa, varotra tsy ara-dalàna taovan'olombelona na trafika d'organe izay voatondry ny 5,10 ao amin'ny lalàna miady amin'ny famarinana olona ary fidirana amina fikambanan'olon-dratsy izay voatondry fahaiziny andininy fa 9,9 ary 5,9 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Fidirana ponja mandra-pahafaty no sazy miandry ireo voapanga ireo. Mbola mitony fanadiadiana amin'ny tiraraha ity ary nanamafy ny toy ny mpampanololalana afa efa nanomboka fantatra ireo tambazotra manao izao asaraty izao no amafisiny afa tsy hisy fanavana ny fampiarana ny sazy amin'izay olona rehetra voakasika tiraraha ity. Eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay eritaona katroka aty aoriana mbola tsy fantatra ny antony sy ny fototra ny poiran'ny fanampoizinana ara-tsakafo namizana aina tanora 30 mahery teny Ambohimalaza. Mbola tanànam-ponjavonjy maika ny tompon'ny tsingeritaona amin'izao fotoana ary mbola anaty fanadiadiana ny fitsarana raha ny fanazavana. Manao antso ny anafangenana ny fitsarana kosa nefa ireo fianakaviana ireo niarambona. Fanadiadiana. Feno eritaona amin'ny alahady 4 Jona ho avy izao ny fety niteraka fahafatesana tanora 30 mahery teny Ambohimalaza isan'ireo tapam-poroana sisa tsy maty imampionina izay mijoro vavolombelona ary ny tantara ny ampahany tamin'ny zavatra ny ainany natao aoriany ny fankalazany ny tsingeritaona iny. Tonga teo amin'ny vasa amin'izay zaho dia to dia kakabe satria to dia tetrapetra ireo zao dokotera ao anatin'ny sianindreo hoe antany amin'ilay aniversera koa dia dia zary kakabe fa inona koa zany mahazo an'reto matetetra amin'reto eo. Iny fa amin'izay nareo tafiditra tao anatiny tao amin'ny réanimation fa ilay ankizy rehetra tany amin'ilay aniversera teo daholo. Tsy atona ilay izy dia misy amin'ny tany dia misy ambony. Dia tao amin'izay dia izaho moa izany tamin'ny tany satria efa ilay plasy tsy atona intsony. Dia teo dia vao tonga dia nampiana sérum, nampiana oxygène. Dia izaho moa izany veriko fotriny hoe arary tsorasotra izany dia nanantena hoe hodiny ampitsony iny mety moto izao raha ampitsy fotra izany. Eka tena enjana aminazy tao. Iray volana 9 andro tao amin'ny hôpitaly foana naharary. Hatramin'izao mbola miorooro ny saina satria iray volana taty aoriana vao nandre ny tenany fa maty avokoa ireo namany valo ny ray latabatra tamin'iny fotoana iny. Sivy izay mpanao fanakaiky teo dia ohatran'izao plasinay Tomy, Mathieu, Zaza, Nosy
Bosy, za, Stéphie, Maminiana Ketch, Rina Judicaël, Déborah. Dommage moa zany fa maty daholo zareo anankivalo. Azonareo tsara tsara ve ny traumatisme iainako tamin'izany. Namanao miaraka misotro aminao eo dia vetivety eo dia hoe maty. En plus n'izay koa ilay fomba nifandaozana tsy hoe mba afaka hoe mifandevina sotrotro izany fa za zao marary tao amin'ny Azira zaho. Ho fahatsiarovana ireo tanora namony ainy tamin'ny raharaha tsingeritaona mainty iny dia isan'ny fotoam-pivavahana ho tanterahana teny amin'ny toerana nitrangany loza ny talata 9 Jona ho avy izao izay isy Tsangambato apetraka ho fahatsiarovana ireo tanora ihany koa. Mbola tsapanay hoe mbola mavesatra izay satria herintaona izay lasa mbola tsy hitanay ny tena marina momba n'iny anniversaire iny. Izany hoe zahay moa zany dia amin'ity volana juin ity izay tsy maintsy anamarika kely ihany izay tsingeritaona izay satria eo no nisy ny loza dia tsy maintsy hanao fitaovam-pivavahana izay ao anatin'izay tsingeritaona izay. Izay angamba no azo hoe fanamariana ho ataonay atoato amin'izay fitsingerenan'ny taona maitoanay izay. Hatreto anefa isehona disadisa ny fananganana ny Tsangambato ho fahatsiarovana ity tsingeritaona mainty ity disadisa eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny fianakavian'ny maty sy ny tompon'ny toerana. Nangataka autorisation nahazo alalana soma tsara tany amin'ny commune Mboumalaza tany amin'ny maire isoranay anazy betsaka aloha zany satria sady nanampy izy sady nanolo tanana izy tamin'ny fananganana an'ilay fotodrafitrasa kely mba nieritriretinay hoe fanampianan'ilay hetsika fanampiananay amin'ilay fahatsiarovana izany hoe toerana tsy dia lavitra ao anatin'ny réserve araky ny teny Dadasaza teo ao anatin'ilay réserve ilay izy 1 mètre mialan'ny trottoir dia amin'izao fotoan'izao moa hoe milaza ny zareo ataon'ny frère Capucin tonga eo daholo ny tompona andraikitra isan-karazany olona efa ho firy zareo mivezivezy milaza an'ilay fa hoe anazy io tany io dia tsy afaka manao fa tsisy dikan'ilay autorisation nomen'ny commune Mboumalaza. No mafisy ny dadan'ny zava-dehibe ho azy ireo ny fanafainganana ny fitsarana ireo olona voaroroy tamin'ity raharaha ity tsy ampiverina ny zanaka sy ireo havana namony ainy izany ho izy fa kosa ampitony ny fofendratra atao aorian'ny fahalasana tampoka an'ireo tanora ireo. Izay fahitana marina izay mba mety ampitony sy ampikombona an'ilay fery izay mandona satria tanao fa menaky ny aina ny latsaka tao tanora marobe ny latsaka teto amin'ny firenena ngamba raraisina izany dia ohatrany hoe mba atony fa tsy hoe maty le olona maty le zanakay maty le tanora marobe dia hipetraka fotsiny ihany dia hivalina fotsiny ihany fa rehefa hita hoe izy ny tena navandoza mino fa mba ho tony kosa mba ho tony kosa le fery fa le izy hoe mbola tsy hita dia hitanao fa ohatra mampifo zavatra maro hoe dia mivonona no pozinina ve le zanakay zay le mahatonga an'le tanjona moa mba hita marina zay ny fantatray aloha. Manao antso amin'ny fanjakana foibe ihany koa i Mamanombana mikasika ny faktiora izay nidirany hôpitaly atao amin'ny hôpitaly Omisoavinandrina izay nampalantenain'ny filohan'ny fanavaozana fa ho raisina an-tanana tamin'ny volana Desambra 2024 miverina any amin'ny ity rem-pianakavian'ity ilay faktiora ka miantso ny fiadidinan'ny fanavaozana ny tenany mba hamaly mazava na handray an-tanana na tsy izany faktiora izany. Zale izy aloha apetrako tsara hoe tsy dia tena le hoe any amin'ilay hoe zareo tsy nandoha angamba ny olana na hoe za tokony andohan'ilay izy fa le izy raisiko andraikitra hoe zako nitsaboana tamin'ilay izy fa kosa nampanantena zareo fa prise en charge ny idirako tao dia izay zany tiako tsipihana foana hoe amin'izao fotoan'izao hoe averina eny aminao le izy satria amin'ny anaranao le fitsaboana dia tsy afaka izay satria tsy maintsy efaina le sara amin'ny fitsaboana izay andefasana le faktiora dia miverina foana le izy mbola nisy voana lefa ndray ara hony any izany izao fa tsy fantatra hoe mbola hiverina ve akoatra n'le efa nalefany taty amiko dia izay zany za moa zany efa nialanena foana hoa hoe nanazava an'ilay izy tamin'ny mpitondra izay rehetra nananako fifandraisana hoe misy an'izay zavatra fa hatreto moa zany mbola tsy nahazo valany mihitsy dia ngamba ny ampitaiko eto ihany le izy hoe ahoana ny fahafahana ahoana ny tokony hanefana an'ilay izy. Raha ny fantatra moa dia mbola ao anaty fanadihadiana tanteraka ny ministeran'ny fitsarana mikasika ity raharaha ity andrasana ny toyiny.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mitony ezaka ataony fanjakana amin'ny fijerena manokana ireo asa fanamboarana ho ao anaty ny mangarara tanteraka ho ny filohan'ny fanavaozana. Taorian'ny fitokanana ny fotodrafitrasa azona rano fisotro madio tao Tolagnaro dia isan'ny notsidihan'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafo sy ny lalam-pirenena 17. Germaine Menjanary, Niartanjona. Isan'ny tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny anakay kokoa ny vahoaka sy anatsara ny ahazahoana rano fisotro madio manerana any Madagasikara, indrindra amin'ireo faritram-bola sahirana amin'izany fotodrafitrasa izany. Nisy ny fahatarana teo aloha, saingy efa vohitsy izany ka miroso amin'ny fanatanterana tetikasa amin'izao fotoana izao ny mpanatanteraka miaraka amin'ny fanaraha-maso akaiky avy amin'ny tompon'andraikitra. Miasa ao anatin'ny sehatra madio mahafinaritra mba hahafahantsika mandroso makany amin'ny fanavaozana tena izy tokoa. Dia ny loko raha mijerinareo tsisy loko fa dia lokony rano zao io, rano mangamanga tsara fotsy madio. Ankoatran'ny loko fotsy sy manga rehefa ampiasa tsika atao amin'ny fanjakana dia fotsy mena maitso. Izay ihany ny loko tokony hiasa, raha tsy fotsy fahadiovana manga rano dia ny fotsy mena maitso, izay ny tokony ampiasaitsika ny fitavatandrazana moa zany. Mitoy ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fijerena manokana ny asa fanamboarana ireo ho ao anatiny mangarara tanteraka, ao anatiny ezaka anatsarana ny kalitaon'ny rano sy ny fanaraha-maso ara-teknika. Fantatra fa isy ny fotodrafitrasa lehibe atsangana ao Tolagnaro, ahitana 70 sy laboratoara iray. Ankoatra ity notokanana teto Tolagnaro ity dia mbola betsaka ireo tetikasa iaraha miasa amin'ny banky iraisam-pirenena hoy ny filohampanjakana. Ny tetikasa mionjo dia ny banky iraisam-pirenena no mamatsy vola ny tetikasa mionjo. Ary isaorako manokana eto ny banky iraisam-pirenena satria tato ato zay zavatra ataonay rapito zao zahay no hiaraka amin'ny vondrona Europeanina. Fa hatramin'izay dia ny banky iraisam-pirenena no mamatsy vola ny tetikasa izay ataontsika avy any Soanala zao zahay zao nitokana barazy 7 izay mbola ny tetikasa mionjo ihany koa no namatsy izany barazy anaky 7 zany. Mbola andeha any Ambovombe koa zay rapitso hijery ny fanombohan'ny asa, ny fitohizan'ny asa ao amin'ny RN10 ny route nationale numéro 10 zay efa mandeha amizao dia mbola ny banky iraisam-pirenena ihany koa no mamatsy vola izany. Rapitso ihany dia misy fizarana kit solaire ataonay fa zay moa any amin'ny faritra Androy satria tsika eto mbo miadana amin'ny Jirama io. Ilaina ny fiverenany rehetra andoharano ka itisy anaja ny kolotsaina ho ihany ny kolonely Irandrianirina. Ny daty ny 24 Jona izao no anehoana izany voalohany ka hitomana ny rehetra iakanjo fitafy malagasy izay tsy ho amin'io andro ihany hoy ny fanazavana. Efa manakaiky ny 24 ny volana Jona dia mbola mandrisika tsika mpiasa mpanjakana indrindra ny mpiasan'ny rano ato efa hitako manao akanjo gasy. Dia mandrisika tsika rehetrarehetra mba hitian'io akanjo tsika gasy io fa ny firenena tsy tiany mahizy azy ny firenena tsy tiany kolotsainy firenena tsy androso velively zany mandainga ny milaza kontrerany zany. Etsy ankilany dia nampafantariny sy olo tena maharitry ny banky iraisam-pirenena eto amintsika fa tsy ny atsarany trano ihany no ny fantohany fa indrindra ny fotodrafitrasa mifandraika amin'ny fandraharam-panjakana izay ilain'ny vahoaka mba ahafahana mamany olana izy ireo. Ankoatra ireo dia nandalo ny jery ny firoson'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahafolo ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. 17 isanjato ny fahavitan'ny ampahany Ambovombe Beloha ary Ampanihy. Voafatra ireo orinasa anatanteraka ny ampahany manaraka izay mampitohy an'Ampanihy, Ambatry, Andranovory ka vinavinaina atomboka amin'ny volana Aogositra ny asa. Mikasika ny lalam-pirenena 17 kosa dia mitohy ny ezaka fitadiavana famatsimbola anohizana ny fanarenana ireo ampahany sisa raha ny fanazavana. Eo amin'izay vaovaony sosialy izay miroso amin'ny fandaminana tsikelikely ny fifamoivoizana ny amin'ny boriboritany faharoa amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fandaminana an-tsena, nisy fanovana ny lalana ny Ambohipo sy Ambolokandrina. Natao izany analefahana ny fitohanana ny fifamoivoizana
sy ny fikorontanana ateraka izany amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Isy ny fanentanana sy fampianarana atao anatin'ny herinandro ka eroso avy hatrany amin'ny fanasaziana ho an'ireo izay ny mandika ny lamina napetraka ny tompona andraikitra rehefa dilo io fe-potoana io. Fanadiadiana. Lasa lalatokana tsy azo ifanenanana sens unique midina ny lalana avy any Akatso ho any amin'ny 3 chemin Ambohipo. Tsy maintsy miodana ny ambolokandrina kosa raha hiakatra ho any Akatso na Antsamamy ary tsy azo ifanenana ihany koa. Tsy maintsy napetraka ny fanovanana isorona ny fikorotanana noho ny fahateren'ny lalana ka lasa mitarika fitohanana ny fifamoivoizana lavareny indrindra amin'ireo ora be mpampiasa na ny heure de pointe. Tsy fanapaha-kevitra olo-tokana nanaovan'izany fa ny arahan'ny komina, ny solombavam-bahoaka, ny mpitandro ny filaminana ary ny distrika. Efa ela dia ela izy nationaliste dia tena rehefa mipetraka moa dia amin'izao fanavoazana izao dia tsy maintsy manavoatsika ny zavatra tsara indrindra dia izao ny fanavoazana tena hita hoe mba fanavoazana amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy. Hotazomina mandrakizay dia mandrakizay mbola misy lalana dia ataontsika mpitandro ny filaminana miandry an'ireo miary amin'ny anakaroa miary amin'ny fivoahana sy fidirana dia amin'izay mba tsisy olana satria hitanao ny eto amintsika efa zatra glabraraka teo aloha dia manao be loha ihany dia mandeha dia aleo kosa angamany asiana arbitraliste dia tsara misy mpitandro filaminana tompo manamora famoivozana. Efa voapetraka ny takela famantarana androany ary norosona avy hatrany ny fampiarana. Mbola tsy mahazatra ny maro izany noho ny fahazarana ka mbola nisy ireo voafitaka. Itoy ato anatin'ny herinandro ny fanentanana sy fampianarana ary ny fanazarana ho ny fanazavana. Isy araka izany ireo mpitandro ny filaminana andrindra izany any an-toerana ka dilo fe-potoana io dia iroso amin'ny fanasaziana ny tompona andraikitra. Tsy natao fampitahorana ny sazy sy ny fandaminana fa kosa anamaevanana ny fahasahiranana amin'ny famezivezena na ho any mpampiasa lalana rehetra na ny fiara na ny kodiaran-droa na ny mpandeha tongotra. Mandritra izay herinandro izay zany fanentanana dia fanorona mba ho zatra le mpampiasa ny lalana rehetra fa rehefa vita izay herinandro izay dia fanasaziana amin'izay raha ohatra ka mbola misy any ny mandika le mpanoa zany le lalàna zany satria natao izy ity mba hanamaivana ny tsirairay fa tsy hoe zavatra hanasaziana olona fa hanamaivana antsika eto amin'ny Ambohipo, Ambokandra, Antsamamy. Mandray ny andraikiny ihany koa ny fokotany amin'ny fanaraha-maso sy fikojakojana ny fotodrafitrasa amin'ny fampiasana ny voamera ny fandriampahalemana. Tsy fantatra moa izao fa maromaro mpangalatra visatra izay dia andraindraiky izay ampiasa ny VNP anay. Efa ela ny vahoaka no nangataka nyity lalana ity atao sens unique satria efa maro ny tarainy ka itony izay dia maneho fankasitrahana. Tsy misy fiovana intsony fa hiatra manomboka izao ifanovana napetraka ety an-toerana io raha ny fanamafisana. Ankoatra ny lafiny fifamoivoizana, mety ho ihany koa ny ezaka fanatsarana ny fahadiovana sy ny fandaminana eny amin'ny tsena ataony komina Antananarivo renivohitra eny amin'ny boriboritany faharoa. Tahotra ny fanadiovana teny amin'ny tsena Ankatso tsy adana dia niroso avy hatrany tamin'ny fanentanana sy fandaminan'ireo mpivarotra ny tompona andraikitra nandritra ny fidinana ifotony. Nampidirina tao anaty tsena ireo mpivarotra amoron-dalana ary nirosona ny fanesorana ireo séparation manelingela sy mibana ny sisin-dalana. Ampidirina ao anaty box natokana ho azy ireo ihany koa ny mpivarotra mivoaka ivelan'ny toerana voafaritra. Anisan'ireo fepetranapetraka ihany koa ny anana ny tsena rehetra dabapako sy kifafa. Mila manana pasoara tsiraray ny mpivarotra sakafo masaka isorohana ny fidiran'ny vetin-javatra ao anaty lakan-drano. No mafisina nandritra izany fa tsy maintsy misy trano fivana azo ampiasaina eny an-toerana na ampiasa trano fivana iombonana eo amin'ny fiantsonana ny taxi B 119. Napetraka ihany koa ny alignement ho fanatsarana ny fandaminana an-tsena. Mifandraiky amin'ny fahasalamana maro amin'ireo mponina ao amin'ny boriboritany faefatra no sahirana amin'ny fahazona fitsaboana sahaza. Ho fitsinjovana ireo sikajy ny olona marifo sy sahirana ireo dia nanatanteraka tolotra fitsaboana amin'ny Maimaimpona ny député Irina Randriamasinoro androany tetsy amin'ny fokotany Ambilanbe Anosipatrana. Fanadiadiana. Nazahoana ireo mponina nizaha fahasalamana sy nanatontosa fitilinana momba ireo aretina samihafa ity hetsika ity. Maro ireo namaly ny antso ka tonga nisitraka ny tolotra indrindra ireo sahirana arabola ka tsy afaka manatona toeram-pitsaboana matetika. Narary nandritra ny fotoana maharitra ohatra ity raim-pianakaviana ity
kanefa noho ny fahasahiranana dia tsy afaka nitsabo tena ara-dalàna satria romantisme mahazo amo dia tena complet koa ny fanafody hitsabona amin'ilay romantisme, ao ny vitamine, ao ny tomady sy ny sisa fa dia sorana be dia be ianareo. Efa ho 3 taona zao nahavoa ary raha mivola laniko raha tany saina efa amina tapitrisa. Le volany tsaboana tena tsy naharaka, izay no tena hatramin'izao mbola mihetsika foana le satria tsy maharaka intsony le opelatana. Tena moa efa retirety, isa 3 volana vao mandray vola dia eritrereto amin'izany fa vola kely indraisina amin'ny pension dia tsy maharaka mihitsy le vola, ny anina hoanina, ny fanafody tsy maintsy vidina, ny rehetrarehetra. Ho toy ny hetsika efa natao ho fanampiana vahoaka ao amin'ny boriboritany faha-efatra sy fanatanterana ny teny fampanantenana tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra izao atao izao, hoy ny solom-bavambahoaka Rina Randriamasinoro. Voalotsaka tety dia efa fantatra ny fahasahirana ny olona ety satria le tanàna iva tsy misy na ataoko hoe fivoahan-drano ary ataoko hoe amin'ny mahafaritra iva azy ny rano sy ny loto rehetra avy any amin'ny faritra avo any ary mivarina ety foana dia noho izany zany ety lasa feno aretina isan-karazany miseho ary fitaraina amponina ety ny izay tsy fahasalamana izay na ny ankizy kely na ny olon-dehibe ny kohaka ny sepotra dia manapa-kevitra izay mba miezaka manampy ny mpiarabelona hoe alohatsika matohizana foana ny fizaham-pahasalamana satria efa nataony zatrotra izao tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fotoan'andro dia manohy foana izay manao fitetezana fokontany dia izay anjarany tety androany mitsabo an'izay aretina rehetra azo tsabonany ao tsy mifidy hoe aretina inona na aretina inona ary matetika izay rehefa tonga amin'ny toerana ohatr'izao ka sanatria misy fahasarotana ary dia dokotera manapa-kevitra mandeha fany amin'ny hôpitaly dia izao moa zany na ny consultation na ny fanafody dia maimaimpona daholo satria fantatra koa ny fahasahirana ny olona ao anatin'ilay izy. Fa isan'ny tsidika ny toerana iainan'ireo mponina ihany koa ny solom-bavambahoaka, tsy lavorary ny tontolo manodidina, isan'izany ny fitobian'ny fako aty anelakelan-trano. Nanentana ireo mponina anadio ny solom-bavambahoaka mba hitandrona ny fahasalamana, mitaky finiavana amin'ny rehetra ihany koa ny fiarovana ny fahadiovana, ho iatrany ny nambarany. Raha tena voninareo miara-mientana amin'ilay izy dia miaraka manao an'ilay izy tsika, izay ilay lalana aloha na dia tsy asan'ny solom-bavambahoaka ary zany fa izao kosa le eno daholo ilay fitarainana teo dia misy zany adidy tokony hoe ampitaina any amin'ny commune dia misy ampitaina mihitsy amin'ny fitondram-panjakana dia ezaka izay ampitan'izay mijery an'ilay vaholana ety satria mijery an'ilay zavatra eo io tsy vita moramora fa tsy misy nefa ny zavatra azotsika tonga dia atonga ohatra hoe manadio an'io tsika na miezaka manao curage le canal tsika na miezaka mba manamboatra ny inona dia mitetezana hazo ny fotsiny ary dia azo atao zany tamin'ny tarehanany izay nanao tetezana hazo ohatran'io tareha andrakombata any andefa nambojana ary dia mifanarahana izay miantoka an'ilay fitaovana le hazo sy le fantsika fa le vatam-belahy eo zany manao an'ilay lalana aloha dia izy dia nareo no miaro an'ilay izy rehefa avy eo satria raha vao mena fotsiny gratuitement eo dia raha vao tsy ny fiaraha-mety amin'ny fiarahamonina dia ny olona mitady tombotsoa manokana indray ombota an'ilay hazo dia izy indray mivarotra an'ilay izy fa zay natoko hoe fiaraha-metana foana. Zava-dehibe ny fisiany hetsika fitsaboana maimaimpona toy izao satria manampy amin'ny fanamorana ny fahazahoan'ny mponina fitsaboana, manentana ny olona ahazo fizaham-pahasalamana ara-potoana ary manampy amin'ny fisorohana ny fianaky ny aretina. Pejiny fitaterana mijanona any amin'ny toerana ihany ireo mpitatitra any amin'ny toby fiantsonana fasan'ny-karana. Safidy manokana ireo mpitatitra raha ifindreny amin'ny gara fisandratana amorona koa izy ireo na tsy. Azo atao ihany koa ny fisian'ny kooperativa iray amin'ireo toerana roa voatondra ireo. Fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy. Vonina ifindry any amin'ny tobi-piatsonana fisandratana eny amorona koa ny ireo kooperativa mpitatitra miisa 20 miasa amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito ity gara lehibe ity izay naorina tamin'ny taona 2024 nefa tsy mbola nampiasaina hatramin'izao kanefa vinavinaina isokatra mialohan'ny faran'ny volana jona ho avy izao.
Niforona ny vondrony ireo mpitarika kooperativa mpitatitra hiasa eny Amoronakona izay hiara hiasa amin'ny fitantanana sy ny fampandehanana ny tompo-piantsonana. Fisikafana ny garotiera Amoronakona indray efa senegana dinidika tamin'ny ministera fitaterana dia tapaka za fa hosikafana ny garotiera Amoronakona alohan'ny 20 jauna. Ny fandaminana moa zany dia misy ireo kooperativa maromaro izay safidy ampiasan'ny garotiera Amoronakona dia hosikafana ofisialy moa eny fa ny ety amin'ny fahasankarana moa zany marihana fa ny asa andavanandro dia mitohy foana ny asa ety satria ny fanjakana zany hoe tsy misy antery le izy fa zay tia ampiasana Amoronakona dia afaka mampiasa daholo. Nambaran'ny tompona andraikitra ety amin'ny fahasankarana kosa fa hijanona amin'ny toerana ireo mpitatitra miasa ety ary omena fahafahana malalaka ireo kooperativa maniry ny findra eny amin'ny gara fisandratana efa voafidy ny filoha hitantana ny tompo-piantsonana saingy mbola andrasana ny orinasa andray an-tanana ny fitantanana azy. Efa nisy fandaminana amin'ny fikarakarana ny fandraisana Amoronakona, efa nisy ny tapaka ny rehetra, efa misy zany ny fitantana voatendry fa eo ampiandrasana an'le société voavoakan'ny fanjakana tanaisahana ny fitantanana azy tsika zany zao eo. Amariany eto fa ny gara routière fahasankarana dia tsisy miova aloha hatreto fa mbola mitohy ny asa andavanandro. Raha ny tapaka aloha zany hatreto dia ny zotra RN7 sy RN2 zany no tapaka fa ampiasan'ny gara routière Amoronakona. Zay magnena tsara eto moa fa misy ireo avany Tomadinika, misy avany Pasapito, misy zay manana kooperativa rehetra zany dia afaka mandray anjara daholo amin'ny fisokafan'ny gara routière Amoronakona. Amin'izao fotoan'izao dia mbola eo ampanadiovana sy fanamboarana ny fotodrafitra sanatiny sy ivelan'ny gara ny ATT mba ahafahana manokatra azy alohan'ny farany volana Jona. Fanatovanjinaika ny fandraisana fangatana vaovao ho fampidirana jiro sy rano manerana ny nosy raha nambarany tale jeneraly Nidjiramara Solomanana Azatiny. Maromaro ireo fangatana voaraika nefa tsy mbola totosa atato anatin'ny roa taona maro ka hifantoka amin'ny fanatanterahana ireo Nidjirama fanampanazavana. Manodidina ny 3 sy 1 alina ireo fangatana fampidirana jiro sy rano no niandry ny fanatanterahana hatramin'ny taona 24 no mankaty. Manoloana izany, ifantoka amin'ny famitana ireo fangatana voaray kanefa mbola tsy vita aloha ny orinasa Jirama ka tsy hamoaka teti-bidy na devizy vaovao amin'izao fotoana izao. Afa-tsy ho an'ireo fotodrafitrasa everina ho lahara-pahamehana toy ny hôpitaly, sekoly ary ireo toerana stratezika raha ny vaovao. Ankoatra izany, nanamarika ny tale jeneraly Nidjirama fa miroso ny asa fanavoazana sy fanamafisana ny tambajotra ny fitinjarana herinaratra ho an'ny orinasa. Antitra ny akamaroan'ireo fotodrafitrasa ireo ary mitondra vesatra mahatratra hatrany amin'ny 20 isanjato ny fahafahany izay anisan'ny mahatonga ny fahatapahan-jiro miverimberina amin'ny faritra maro. Na eo aza izany dia mitohy ny ezaka ataon'ny orinasa amin'ny fitsiriana sy famongorana ireo tsy fanaran-dalàna mifandraika amin'ny fampiasana ny herinaratra mba hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra sy ampianana ny fatiantoka ara-teknika sy ara-barotra. Tanjona amin'ireo fepetra noraisina ireo ny ananganana tambajotra madio, matanjaka ary milamina ahazahoana manatsara ny famatsiana herinaratra sy rano ary mandray mpanjifa vaovao amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny ho avy. Lafomba vaovao hafa tanteraka manameloka ny endrika fanakorontanana sy ny hetsika mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fampandrosoana ireo tanora mivondrona ao anatin'ny Genizira ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Mitaky tsy misy fepetra ihany koa ny fanafainganana ny fikonan-doham-pirenena izy ireo azoana mandroso manatanteraka ireo fitakina no dradradradraina tena gantsa. Fanadiadina eo amin'ny rindran-tsary ny Taiziny. Nivoaka tamin'ny fangina ny tanora mivondrona ao anatin'ny Genzi Madagasikara ofisialy androany manoloana nambaran'izy ireo fisina savorivory politika sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena sy no ireo fanaratsiana sy fanakorontanana samihafa misy eo amin'izao fotoana izao. Tsy azo ekena ho izy ireo ny tranga mety hanohitohina ny fampandrosoana. Tsy azo dinganina isan'ny fampandrosoana maritra sy araky ny efa notakiana teny akanja ny fikonan-doham-pirenena ka hitakin'izy ireo ny anafainganana an'izany no sady andraisan'ny rehetra anjara sy miaingatra ny fotony. Araka ny fanodradradratraina teny kianja ho an'ny fanovana ny rafitra dia mangataka izay ny anatanterahana izany faran'izay aingana ny fikonan-doham-pirenena alohan'ny faran'ny volana Jolay izay andraisan'ny hery velona rehetra anjara
indrindra fa ny tanora miangatra ny fotony mba hahafahana mandrava ihany koa ireo rafitra efa maty indrindra fa ny antenimieram-pirenena izay tompony andraikitra tamin'ny fandaninany lalàna mampahora sy tsy mitsinjo vahoaka ka niteraka tsy fitoniana teo amin'ny firenena sy ny fiarahamonina ahafahana ihany koa mamola vola sy manomana lalam-panorenana ary lalam-pifidianana ho an'ny repoblika fahadimy tsy ilaina intsony ny fifandirana mety hanohitohiny any filaminam-bahoaka sy ny fikonokononana fanonganam-panjakana ho ny fanambarana manameloko ireo endrika fanakorontanana sy etsika mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka ireo tanora ireo manameloko amin'ny endriny rehetra ny fanakorontanana sy ny etsika mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fampandrosoana izahay tsy ilaina ny savorivory sy ny fifandirana mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka manameloko amin'ny endriny rehetra ny mety fanakorontanana sy ny fanonganam-panjakana izahay izay nizay de Madagasikara ofisialy ary miantso ny vahoaka malagasy rehetra mba ho tony amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao ary mba hifetan-kafaliana sy ampilaminana ho an'ny rehetra mitsangana ry tanora diova fiainana fa tsy diova firenena ho an'ny tanjanaka malonjany miantso fitoniana ny tanora Gen Z Madagasikara ofisialy amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao pejiny kolotsaina manana ho avy mamiratra ny teny malagasy raha ainy manome lanja azy ho ny fanamafisana asaingy mety ho very anjavo ny tenitsika raha mitoy ireo fahazaran-dratsy manakona na manimba ny teny malagasy manana andraikitra araka izany ny rehetra miainga amin'ny fitondram-panjakana hanao zava-dehibe ny teny malagasy sy ampihatra azy amin'ny sehatra maro lavy fanadiadina mahafirenena firenena iray ny teny tombony lehibe ary arena ho an'ny malagasy ny fananana teny-pirenena tokana fa tsy voatery mampiasa ny teny vahiny tsy midika io fa tsy ampiasa ny fomba fiteny vahiny isika fa omena lanja lehibe kosa ny teny-drazana tsapasita nefa ankehitriny fa mena ny lanjan'ny teny malagasy noho ny tsy fampiasana izany ranoray amin'ny andavanandro sy amin'ny sehatra rehetra ny ainga tany amin'ny fampianarana ny lesoko eo ihany koa ny serasera amin'ny tambajotra sosialy amin'ny fampiasana voambolana amin'ny fangaro sy ny tsy fahafehezana ny fitsipitenenana sy ny tsy pelina marina fa indrindra ny fanomezana lanja ny fampiasana ny teny vahiny amin'ny sehatra maro lafy tsy anatin'ny iray volana ho an'ny teny malagasy ihany no anindraindraina izany fa mila ampiarina isanandro ny teny malagasy ofisialy moa izay tsy mora ihany koa satria ho an'ireo tanora izay nanabeazana azy tany an-tsekoly dia mazana fa maharisika ny ray aman-dreny raha manana fahefana izy tsaratsara kokoa aminy mieritreritra fa amin'ireny toeram-pampianarana izay iverina fa miteny farantsay anglisy ireny no entina mampianatra ny zanany dia lasa mironany amin'izay ilay fanabeazana fa misy kosa ireo sokajin'olona izay hita hoe tolotolo na ray aman-dreny dia afaka ihany koa izy mampianatra ny zanany amin'ireny fa miroso kosa nefa amin'ny fampianarana ny mamalagasy dia misy zao ny fahitalavitra maro izay mivoy ny fampianarana mamalagasy ary maro ny liana tsy misy sehatra eto amintsika ahafahana mivoy an'izay ankoatran'ireo ny tanysaina izay fomba fanao fahiny satria tsika koa anatin'ny volana jona zao dia raha tamin'ny lalao fahiny zao ny kilalao fahiny dia hita taratra tao anatin'ny kilalao fahiny ny fitenenana ny teny malagasy fa ny ankehitriny kosa nefa raha malala fa ny tanora amin'izao tsy manao fanenjika tsy manao akafina tsy manao angano tsy milalao an'izany rehetrarehetra izany fa efa izy sy ny telefônina sisa ankehitriny dia mijery an'ireny raha antsika malala moa ny hita amin'ny any vakijery rehetra dia ireny everina fa sary mihetsika ireny no mahafinaritra ny ankizy manana ho avy mamiratra ny teny malagasy raha ay ny manome lanja azy hoy ny fanamafisana saingy mety ho very anjavony izany raha mitoy ireo fahazaran-dratsy manokana na manimba ny teny malagasy tsy vitany hoe miteny fotsiny manko fa hita taratra ihany koa fa mitombo ny diso amin'ny fanoratana teny malagasy amin'ny fomba ofisialy tranga izay mahavery momoka ny maha izy azy sy ny kolotsaina ary ny soatoavina izay fototry ny firenena tokony iroso zany ny fitondram-panjakana amin'izay hoe famerenana ny asin'ny teny malagasy izay na amin'ny birao mpanjakana na amin'ny sehatra rehetra indrindraindrindra koa ianareo mpanao gazety mba ampiasa izany dia mba anana ho avy mamiratra izany teny malagasy izany fa raha toa kosa nefa ka vitsy tahaka ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny mpampiasa ny teny malagasy dia ho matimomoka ary ho very anjavona ny teny malagasy ao aoriana kely ao satria na ny manoratra ankehitriny dia vitsy no mahafehy azy na ny miteny ihany koa dia vitsy
ny mafe azy. Lalan-tsaina voizina nandritra ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy ny fanomezana lanja sy fampiroboroboana ny teny malagasy. Nisy ny etsika nanamariany ny ministera serasera sy ny kolotsaina izany androany teny amin'ny lycée Analamahitsy. Ankoatry ny fanentanana nanolotra boky ndao ahitsy ny diso sy ny ndao hianatra fiteny-paritra ho an'ny lycée ny ministera amporisiana ny mpianatra ho tia sy ho liana amin'ny vakiboky ary antarana ny fahalalana ny teny malagasy. Nisy ihany koa ny fampirantiana amin'ny tantara ny vanim-potoana ny literatiora ny tantara ny teny malagasy. Midona ny orana karatra dia vaky tsy pelana ny eny anjafy. Maintimainty manombana ny eny andringitra manjombojombona amboimanoa. Tomanomanitra zana-boromanga fa kotsakotsana lahelo kosa izay iverina fa malagasy kanefa tsy miteny, tsy mitia, tsy mankafia izany teny malagasy zany. Ka etona ary tompoko lasy tompoko vavy nendeha tsy ataontsika tahaka ny valalanam-boa ka ny tompony aza tsy tia fa andeha tsy ho atao toy ny dingadingana morokady ka sady iva no vasoka fa ho atao toy ny asonambaty metendro zany teny malagasy zany ka sady avo no mandina. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity eto aniraka hoe toy ona avy amin'ny Canal Plus ny Andranomena eny no ahitantsika azy miarabanao io. Ya miarabantsika rehetrarehetra na tokantrano amin'izao takarivo izao faly miarabanao ihany koa. Malam-baovao ary manana tolotra miavaka entina amintsika ny Canal Plus matoa ihany koa izy ireo tonga eto amin'ny plateau show manana zavatra holazaina amintsika rehetra sa tsy ampiandrelitsika fa avy hatrany dia ampafantarina eo ny antsika hoe inona izay tolotra entin'ny Canal Plus ho an'ny mpanjifa na ho an'ny tsy mpanjifa ihany koa amin'izao. Ny anomboantsika azy zany dia ho antsika rehetrarehetra zany izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fianakaviana Canal Plus dia manana tolotra izay manomboka amin'ny 5,000 sy 5,000 ariary. Amin'io 5,000 sy 5,000 ariary io zany dia efa manana ny tolotra access le bouquet voalohany miaraka ny fitaovana rehetra feno moa zany ary ny installation ihany koa efa tafiditra ao anatiny. Zany hoe tonga eny amin'ny botika ianao zany mandoa an'izay 5,000 sy 5,000 ariary zay dia mijery fotsiny sisa aoriana zay. Ao anatin'izay 5,000 sy 5,000 ariary lazay ny ony zay ve inavy no hita ao anatin'izany tena mahita ny rehetrarehetra mihitsy ve sa hoe voafetra ihany ao anatin'izay matolotra zay? Ya, araky ny le lazaiko teo moa zany dia tafiditra ao anatin'le 5,000 sy 5,000 ariary zay le bouquet voalohany. Ao amin'ny Canal Plus misy bouquet anankiefatra dia arakaraka ny bouquet safiditsika moa zany no sary sy ny émission azo. Raha ao anatin'io le hoe tika teboka kely fotsiny zany tsotsotra momba le access dia anatinao zao tsika fa manana an'le chaîne Canal Plus Sport ao anatinao koa tsika fa manana an'le chaîne Novegas zay tena anarahany lena be dia be fa efa nanomboka malara ny saison 4 amin'ny mesi-bolana ho ampanaraka dia misy ihany koa chaîne Novelas chaîne dessin animé reportage maro isan-karazany moa zany fa amin'ny izay hoe bouquet voalohany zay izy dia mbola afaka miakatra amin'le bouquet manaraka tsika raha hoe kelikely izy ka hoe mila mihoatra an'izay. Eny Andranomena ihany ve manan-kery izay tolotra izay sa aiza sy manahoana no mety ho ahafahan'ny olona misitraka an'izay raha hoe tsy tonga eny Andranomena ary le olona? Le tolotra zany dia era Madagasikara rehefa Canal Plus dia izay daholo ny tolotra misy amin'izao fotoana fa ny misy anay moa zany aloha tany isaiko ihany eny Ampakamo Andramena Lasity Ivandry raha iny misy anareo dia eo amin'ny Akodidiga ihany koa ahitana anay. Dia rehefa ohatra ny tsy tonga amin'ireo toeran'ireo sa hoe tsy maintsy mivantana eny amin'ilay toerana vao misitraka an'izay sa hoe misy zavatra hafa mety ho atao? Ny toerana ahitana an'ilay tolotra aloha zany toerana Canal Plus eto Antananarivo fotsiny ary efa maromaro fa zay moa zany zahay avy any Andramena dia ireo toeran'ireo moa zany tany isanay afaka visiter ny page Facebook-nay ihany koa na hoe afaka mifandray amin'ny alalan'ny antso atarbitsika raha hoe lavilavitra aminareo ilay toerana nefa liana amin'izay tolotra izay nareo. Amin'izao faran'ny herinandro izao ihany koa mety inona no mety mba zavatra entiny Canal Plus ho an'ny fianakaviam-ben'ny Canal Plus ho an'ny mpanjifa rehetra amin'izao? Raha hoe ny androany manokana zao dia ny Coupe du Monde amin'izao malaza dia ny Coupe du Monde aloha zany eto amin'ny Canal Plus dia ao amin'ny chaîne nationale nahitana anazy zany hoe le bouquet le tsotra indrindra le resaka teo zany dia efa mahita somatsara mba ahafahan'ny rehetrarehetra koa manjifa dia androany zao tsika manana ny Canada contre Bosnie amin'ny 10 anio zany izay match zay. Ao anatin'izay voaresaka teo ny tolotra vaovao fa manahoana sy manahoana kosa ny makasika ny réabonnement an'ny mpanjifa. Ho an'ny tsika rehetrarehetra zay zany izay efa ao anatin'ny fianakaviana Canal Plus ankasitrahana foana moa zany tsika rehetrarehetra amin'izay fanjifanareo any Canal Plus zay amin'izao zany ho antsika rehetrarehetra izay efa manao réabonnement zany hoe manavao an'ilay contrat anao le teo ihany tohizana
zany hoe raha hatramin'izay am'le 1,7 le boke voalohany iny ihany ny alohanao dia amin'ity volana ity zany ny chaîne rehetrarehetra mihitsy misokatra ho anao daholo eto amin'ny Canal Plus ny le chaîne football teny anglisy moa zany tsy tafiditra ao anatiny fa ny akoatran'izay dia hita ao anatin'izay manaova réabonnement fotsiny ianao le boky anao teo ihany toizana dia sokatra ho anao ny chaîne rehetra misy eto aminay. Afaka meny ny ohatra hoe ohatra kely zany hoe inavy no mety hita ao anatin'izany olona ihany koa mety liana hoe zay mba te hijery ohatr'izao. Ny nanovokantsika anazy zany dia eo amin'ny resaka sport satria baolina moa zany zao malaza am'izao fa Canal Plus ihany koa mbola manana hafa ohatran'ny baolina na basket na rugby na golf izany dia ho hitantsika zany rehetrarehetra zany amin'le chaîne Canal Plus Sport. Le Canal Plus Sport moa zany misy anankidimy izy io ary sokatra ho anao daholo zay. Raha mpakafy film anao dia misy ny Canal Plus Cinéma, misy ny Ciné OCS, Ciné Family, raha tia reportage misy ny Love in Nature, misy ny Ushuaïa TV, misy ny Trek. Tena hoe betsaka zany izy ao dia ho an'ny dessin animé ho an'ny ankizy moa zany dia misy an'ireo Nickelodeon Junior, Gulli ary ho avy tsy ho ela le ao amin'ny novelas misy an'le Hello Kitty izay atao amin'ny teny malagasy mihitsy ary izy io ho antsika eto Madagasikara. Mafisina kely ngamba io ny amin'le resaka tolotra omenareo ny mpanjifa teo mahazo fantarina ve ny laharana hoe firy ny laharana azonanareo dia anamafisana an'izay fanentanana efa nataony ony teo izay. Ya, Verikely zany le toerana misy anay eo amin'ny Pakomandramena ery amin'ny Lasety Ivandry ary eo amin'ny Akordigy. Mariana kely fa reo toeran'ireo zany mandraina dia andro alahady manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 andro marina fa ny Lasety Ivandry sy ny Akordigy moa zany resaka eto fa ny Pakoma kosa dia mikatona rehefa andro alahady. Ny tolotra moa zany dia hoe ho antsika rehetrarehetra zay mbola tsy anaty fianakavian'ny Canal Plus dia manomboka amin'ny 5,500 ariary dia misitraka an'izay abonnement zay anao access le boke voalohany miaraka ny fitaovana rehetrarehetra feno. Ao anatin'izay ihany koa ho antsika rehetra zay mbola tsy ao anatin'ny fianakavian'ny Canal Plus dia afaka manao ray abonnement anao amin'le boke anao teo dia misitraka an'ilay tout Canal Plus zany boke rehetrarehetra misokatra ho anao amin'ny mandritra ny 3 andro be zao zay seky tsy voamarika ka ary ianao teo moa laza hoe inona ny tolotra amin'ity farafaran'ny andro ity ho antsika rehetrarehetra zany zay soratra vaovao amin'ireo toerana anankitelo teneniko zany dia manana kilalao zay ahafahana mety azonareo loka anankiray mahafinaritra be dia tongava zany eny amin'ny point de vente nareo raha tia fantatra moa zany inona sy inona le izy raha ny laharana afaka antsika mifandray dia ny 034 42 276 01 zay zany laharana afahantsika mifandray. Ny site Facebook moa zany raha mahalianareo dia Canal Plus Lasety Ivandry Pacom Akordigy zay fotsiny tapinareo dia hitanareo le paginay. Moa farany sisany tiako hoantanina hoe manan-keratra amin'ny oviny zay tolotra Canal Plus ya le tolotra ny Canal Plus zany dia manan-kery mandritra ny ty volana iray manontolo ty zany izy io mandritra ny ty volana ty zany raha misoratra anarana anao raha vao apiditra dia misitraka an'izay hoe 5,500 ariary zay anao dia mahazo an'ilay bouquet access. Raha ohatra kosa nefa aleny lazaintsika teo hoe kelikely aminao le bouquet dia afaka tonga dia io sady anao dia efa manao renouvellement zany hoe nandohan'le 5,500 ariary anao dia ozana hoe ohatry ny kelikely izany fa tiako ampiana kely dia io sady anao dia efa manao renouvellement manao réabonnement zany dia efa misitraka sady n'le tolotra aleny lazaintsika teo zany mandritra ny 3 andro misokatra ho anao ny chaîne rehetrarehetra misy eto amin'ny Canal Plus. Rendez-vous any point de vente. Mankasitraka anio mitondra izay fanentanana sy fanazavana zay ankatrana fiainanao tompoko. Mankasitraka. Hotoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny pejy fanatanjahantena nanomboka alina ny fiadiana ny amboareran-tany ho an'ny taranja baolina kitra firenena 3 Meksika, Kanada ary Etazonia no mandray izany amin'ity taona ity. Taorian'ny lanonana fanokafana tao Meksika dia ny fanandrina tamin'ny lalao fanokafana tao amin'ny kianjan'ny Azteca ny Meksika sy Afrika Atsimo. Nisongadina tamin'ny vokatra tsara azo ny Meksika rehefa nandresany Afrika Atsimo tamin'ny sa roa no aotra.
Teo amin'ny minitra fasivy no natafiditra baolina voalohany ekipa meksikana tamin'ny alalan'ny Julian Andrés Quinones mitondra ny larana fa 40. Io no baolina nanokatra ny lalao ary nampandresina ekipa ampiampiatrano ny fifananany eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra. Tamin'ny tapany faharoa teo amin'ny minitra fa 47 dia natafiditra baolina faharoa indray ny ekipa mpampiatrano nanolona ny ekipa Afrika Atsimo tamin'ny alalan'ny Gimenez nandritra ny lalao. Mpilalao roa avy amin'ny ekipa ny Afrika Atsimo Cefelo Sitolna sy Tembazoana no nahazo karatra mena, raha iray kosa no azon'ny Meksika tamin'ny alalan'ny César Monte. Isa roa no ohatra no nisarany ekipa roa araka izany. Alina kosa no iona ny ekipa ao amin'ny vondrona be, ahitana ny Canada sy Bosnie, lalao izay tanterahina ao amin'ny kianjany Toronto. Maresaka avy any ivelany. Anakatona tanteraka ny Detroit d'Ormuz Iran ataotry ny fanafiana nataon'ny États-Unis tamin'ny alalan'ny daroka bomba omaly alakamisy araka ny fanambarana nataon'ny Iran. Nandrahoana ny tifitra ireo sambo andalo amin'ny faritra ihany koa ny iranianina. Mampiakatra ny ayay ara-piarovana sy ny vitsoloka amin'ny eran-tany ity fifanenjanana vaovao ity hoy ireo mpanara-baovao. Fanadadiana. Nanambara i Teheran fanakatona tanteraka ny lakan-drano Hormuz taorian'ny fanafiana tamin'ny alalan'ny daroka bomba nataon'ny tafika Amerikanina tao Iran ho malalaka misy teo. Araka ny fampitambavao iranianina dia nisy fipoahana re tao amin'ny Oskesm, Menab, Sirik ary tao amin'ny seranatsambo Bandar Abbas any atsimon'ny Iran. Ho setrin'ireo fanafiana ireo, nilaza i Teheran fa hanao valifaty amin'ireo toby miaramila Amerikanina any Koweït sy Bahreïn. Ankoatr'izany, nampitandrina koa i Iran fa hotifirina avokoa izay sambo mandalo amin'ny lakan-drano Hormuz. Namoaka fanambarana ny foibe miaramila Katam Al-Anbiya fa noho ny fihetsika feno fankahalana nataon'ny États-Unis sy ny fanafiana nataony tao amin'ny faritany Hormozgan no antony nakatonana ny lakan-drano Hormuz. Tafiditra ao anatin'izany ny fandrarana ny fivezivezen'ireo sambo na ireo mpitatitra solika na ireo sambo ara-baritra. No mafisina fa vola sibatra avokoa izay sambo anandrana nandalo ao amin'ny lakan-drano io. Nolavina tanteraka ny filazan'ny États-Unis ny fahalalan'ny fivezivezena ao amin'ny faritra io. Taorian'ny fampitandremana dia voalaza fa sambo roa no nanandrana nandalo tsara-dalàna tao amin'ny lakan-drano Hormuz ary tonga dia notifirina vetrany raha ny vaovao avy amin'ny tafika an-dranomasina iranianina. Intsakilana nefa nandany fisin'ny fanakanana ao amin'ny lakan-drano Hormuz i Washington na dia mampiatra fa irano ao amin'ireo seranatsambo-ny Iran azy i États-Unis. Mandritra izany fotoana izany, mampitombo ny ayay ao amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanenjanana eo amin'ny Iran sy États-Unis. Ahina hiakatra trano ny viditsolika maneran-tany. Vao omaly maraina ohatra, ny tombo iray $700 ka nahatratra $740.20 ny vidin'ny baril Brent avy any amin'ny ranomasina avaratra. Raha niakatra ho $100 kosa ny vidin'ny baril WTI Amerikanina ka tonga raika amin'ny $740 izany. Ny mikasika ny étoile pané sy ny lavaka lalina manga ao Belize no afakely entina amintsika amin'ny tianio ity araoary. Biby monina an-dranomasina ny étoile pané na antsoina amin'ny anarana siantifika hoe Gorgonocephalus. Miavaka izy amin'ny fananandratsana 5 lehibe misampantsampana, mahatratra amin'ny 70 cm izay miendrika harona. Feno tsilo kely sy tongotra tubulaire anjatony ny ratsany tsirairay izay tsy ampiasaina andianana akory fa isamborana plancton sy biby madinika ataony sakafo. Tsy manana todo ny étoile pané fa système nerveux radial no ananany ka mibaiko ny tanany sy ny vatany. Manana rafitra fandevona-kanina tsotra ahitana ny vavany eo amin'ny kibony ary ny vavony eo ampovoany. Tsy rano mikoriana ao anatin'ny étoile pané fa koelo mafean'ny ranon-javatra izay manampy amin'ny fihinanana sy ny fihetsiky ny ratsana. Mahavita miaina anaty rano mangatsiaka sy rano lalina mahatratra amin'ny 10 metatra koa ny étoile pané. Le grand trou bleu du Belize no antsoina ity toerana ity. Lavaka be ambany-ranomasina any Belize ao Amerika afovoany misy azy. 300 metatra ny savaivon'ity lavaka ity ary 420 metatra ny alaliny. Voalaza fa lavaka faharoa ambany-ranomasina lehibe indrindra eran-tany ny grand trou bleu du Belize. Jacques Cousteau, mpahay siansa an-dranomasina no nampalaza io toerana io. Rehefa nitondra sambon-teny ny tenany tamin'ny taona 1970 anaty ady momba ity lavaka ity. Mahasarika ireo mpizahatany tia miroboka an-dranomasina lalina. Ahitana ireo arena voajanahary monina ao ny grand trou bleu.
tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongo avy ankasitrana fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany aza adinoina ho arahinao isaky ny zoma tahaka izao aoriany fampalalam-baovao ny fandarana dinika iarahana amin'ny Germaine Menjanary anasananao anaraka izany ny fisampana fampalalam-baovao tomboky lasy tongo avy manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra indray veloma tompoko.